Faly miarabanao indray tafaverina eto amin'ny tuto sonkasy. Mino fa salama tsara ianao ato anatin'ity vidéo ity tsika resaka indray fitaovana amin'ity taona vaovao ity. Betsaka ny fantaniana izay mandeha any amin'ny MP any hoe te hanavao fitaovana, misy ireo izay vao hanomboka dia ireto ny fitaovana recommandeko anao. Anakefatra ihany aloha no resantsika ato anatin'ity vidéo ity dia iretsaka écouteur tsika, micro ary casque, fa efatra ny carte son. Tsara ho marina ity ampiandohana fa ity vidéo ity dia miaraka amin'ny tsokivarotra ho an'izay tsy mahalala dia tsokivarotra dia service anankiray manafatra entana avy aty Europa makany Madagasikara. Reto fitaovana reto dia isan'ny disponible ao amin'ny tsokivarotra dia tombontsika amin'ny faefatra aloha ilay izy dia ilay carte son. Ny carte son recommandeko atsika amin'ity taona vaovao ity dia ny Audient Evo 4. Misy karazany vitsivitsy ilay Evo, misy Evo 4, Evo 8, Evo 16. Mahasamy hafa an'ireo dia ny entrée, izany hoe ny isan'ny entrée sy ny isan'ny sortie. Fa raha mahakasika ny zavatra ao anatiny, izany hoe ny qualité na préamplification, qualité de sortie, ny traitement rehetrarehetra dia mitovy ihany izy ireo. Ny antony mahatonga haparisika antsika hividy an'ito Evo ito raha ohatra ka mbola tsy nividy. Io aloha no mora indrindra nefa manana entrée anankiroa izy dia misy sortie casque anankiray dia misy sortie monitoring stéréo. Misy intelligence kely tiako be izay izy io satria tsy voatery olona mahay son no mividy fitaovana amin'izao andro iainantsika izao ny olona rehetrarehetra rehefa manambola dia afaka manao mozika daholo tsy voatery hoe tsy maintsy mahay capacité technique be. Raha sahirana ianao miregle ny niveau de gain anao izany hoe ny étage d'amplification anao dia izy afaka manao analyse dia izy ihany dia efa miregle automatiquement an'le gain an'le micro. Manarak'izay misy ny mix ny entrée sy ny playback, izany hoe afaka manao écoute en temps réel ianao tsy misy latence. Fahatelo anatin'izay satria tsika efa 2023 zao dia mandeha amin'ny plateforme iOS ito Audient Evo ito. Izany hoe raha manana telefona ianao iPhone, iPad dia afaka ampiasaina. Tsy voatery ohatrany hoe carte son rehetra hoe tsy maintsy mila manana ordinateur ianao izay vao afaka misenregistrer fa mety namaka ny tendrombohitra azy ianao miaraka amin'ny iPadinao dia eny ianao manao cover kely miaraka amin'ny caméra dia efa enregistrer possible afaka mampiasa azy ianao. Mila jerena nefa ny version ny telefona anao koa nefa na izany na tsy izany aza hoe compatible tsara aminy. Fa efatra ao anatin'izay manana option na loopback izy ho an'ny olona izay manao direct na ohatranako manao fampianarana en ligne dia misy option na loopback ilay izy afaka ampiasaina amin'ny OBS Studio na zavatra isan-karazany afaka jerevanao amin'ny internet. Momba an'izay ny qualité ny Audient dia fatatsika tsara fa tsara dia tsara. Tsy mahafaty antoka anao io raha ohatra ka hanomboka hividy carte son ianao na mety nanana ianao teo aloha. Zahako ihany koa nanana ny Focusrite teo aloha afaka milaza an'izay mihitsy mazava tsara aminareo. Ny Focusrite tsy ratsy izy ireny fa raha ny vidiny no jerena manomboka any amin'ny 4x4 tsika vao mahazo manana ny option loopback. Zay vao manana 2 entrées XLR nefa ny ato 2 entrées XLR combo jack na XLR, izany hoe afaka manao gitara ray sy voix ray ianao na hoe tonga dia olona anankiroa miaraka mihira micro possible zany amin'le Audient Evo 4 dia afaka ampiasainao amin'ny telefona izy amin'ny alalan'ny GarageBand na ny application maro isan-karazany. Manarak'izay mahakasika ny casque dia ny Audio Technica ATH M20X. Tsika rehefa manao écoute na mitendry na izay fomba rehetra ampiasaina casque ao anatin'ny studio dia ilaina ny casque maivana, tsy tena mipresy be ny sofina satria mila à l'aise tsara tsika satria mety ao anatina fotoana maharitra sika eo, mety adiny 10 na mety mihoatra azy tsika tsy miala eo mihitsy dia mila manana casque confortable tsika nefa sady maneno tsara son hifi dia ito no conseilleko anareo ito Audio Technica ito izay amin'ny vidiny tena mora ihany koa. Fa na izany aza samy tena tsara ny Roland RH5 sy ny Audio Technica. Miankina aminao ihany ny safidy zany fa noho ny amin'ity 2023 ty dia ilay Audio Technica aloha no tena recommandeko anao. Ny fitaovana manaraka dia ny micro. Betsaka ihany koa nareo manontany hoe inona ny micro satria nareo te hiala amin'ilay fitaovana efa misy teo aloha. Zavatra tena mila fantaritsika mpamokatra feo ny micro nisan'ny zavatra tena tokony ho tsara indrindra
anisan'ny tena tsara indrindra ao anatin'ny fitaovana zay tokony ho anantsika satria raha ratsy ny micro anao nefa tsara ny ambiny dia ho ratsy foana ny vokatra zay ho avoakanao. Ny marika AKG dia fata-daza ary kuizana satria manana ny modèle C414 zay isan'ny tena référence maneran-tany satria micro tena isan'ny tena polyvalent. Io marika io ihany no namokatra an'ity micro entrée de gamme AKG P120 ity. Io micro io dia efa ela no nisy io, efa référencé efa ela izy io nefa ny hatramin'izao mbola midy ihany betsaka amintsika zay mpanaraka ny page manana an'izy io ary amin'izao fotoana izao io micro io mihitsy no ampiasaiko ito manoloana anahy eto, zany hoe hatramin'ny voalohany ka hatramin'izao dia io micro AKG P120 io no ampiasaiko. Ny antony mahatonga manokana prisika atsika hividy an'io micro io raha mbola vao manomboka ianao dia aza mamita tena mividy micro zay heverintsika fa tsara nefa manimba ny sofintsika. Raha ilaza aminareo ohatra betsaka ny karazana micro zay efa nampiasaiko raha tamin'ny vidina micro mitovitovy amin'itony AKG itony mba tsy ho lazaiko hoe ny 900 karazana micro efa amin'io vidin'io efa nividiko daholo dia testeko dia jereko daholo hoe iza no metimety. Dia misy reo manana son tena mikarintsana be dia izy ireny matetika rehefa ataontsika ny anaty mix dia ohatrany hoe tonga dia tafiditra ho azy ao anaty mix, tsy voatery anao le koalina be fa tonga dia tafiditra ao anaty mix tsara le izy, tsy ratsy akory zay fa ho anao zay tena te handroso ao anatin'ny resaka son dia mitadiava zay son plat kokoa satria ho anahy manokana zao rehefa mihaino an'ireny karazana micro hafa ireny dia tena henoko hoe agressif be ilay les fréquences ambony dia tena simba mihitsy ny sofiko mihaino anazy dia lasa mitady anala an'iny foana ny anaty koalina any nefa lefa le naturel le micro mihitsy zay. Ka izay no antony conseilleko anao an'ity P120 ity satria izy large membrane micro studio izy mila alimentation fantôme izy, zany hoe tsy afaka tsatotsato iny fotsiny izy fa tsy maintsy mila manana carte son ianao fa izy tsy agressif be any amin'le resaka aigu, zany hoe ampiasainao ohatra hoe mampiasa gitara ianao zao raha manao prise na gitara acoustique ianao zao na ilay corde nylon na ilay corde vy dia mba mahazo balance tsara ianao. Dia zay no mahakasika an'ilay micro azonareo vidina soma tsara izy io farany atao anatin'ity vidéo ity dia ilay écouteur KZ efa hitantsika satria efa nanao vidéo intégrale an'izay raha mbola tsy hitanao dia ho apetrako eo ambany eo le lien. Les versions eto KZ ZSN Pro écouteur hi-fi zay ampiasain'ny olona rehetra na amin'ny telefona na amin'ny live na tena tsara ny qualité ary zay olona rehetra ny vidin'ny KZ tao amin'ny tsokofatra mbola tsy nisy nilaza mihitsy hoe mbola simba hatramin'izao nefa efa mihoatra ny roa taona angamba zay ny fotoana nivarotana azy, zany hoe tena maharitra. Misy karazany le izy misy micro zany hoe afaka ampiasainao tahaka ny kit fa ny version standard dia ny jack 3.5 mm. Dia zay no mahakasika an'ireo fitaovana anankiefatra ireo ry zareo disponible ao amin'ny tsokovarotra ilay izy, zany hoe raha te halala kokoa ny vidinareo dia any ihany tena misy azy raha tsy diso azy aleo tsy manao prix impay zany fa tonga dia apetrany eo amin'ny page eo le izy tsy dio raha mbola tsy hitanao satria misy zavatra maro isan-karazany ao fa zahako no manome recommandation mahakasika an'izay. Raha misy fantaniana tianareo apetraka mahakasika an'ireo dia afaka apetrakinareo amin'ny commentaire raha ohatra ka hitanareo fa nilaina ihany koa ty vidéo ty dia afaka manohana anareo mizara namana mametraka ny zavatra rehetrarehetra efa hainareo zany dia mandra-piony indray amin'ny manaraka.